an'ireo ray mpianakaviana sendranay androany ny fananana zanaka manora aman-dreny no zava-dehibe indrindra ho azy ireo noho ny fanomezana. Tsy manakana ny fianakaviana tsy vidy fanomezana ho an-dada nefa izany. Ireo kojakoja natokana ho an'ny lehilahy no tena be mpividy ankoatra ny mofomamy ifampizarana amin'ny fianakaviana. Nitaky ny hampidirana azy ireo mpiasa-panjakana ny AECM na ny fikambanan'ireo mpampianatry ny kolejy eto Madagasikara. Raha 704 izy ireo manerana ny nosy, ny 795 amin'izy ireo ihany no efa voarao mpiasa-panjakana. Tsy manaiky izany anefa ireo mpampianatra framina. Olana arabola no tena sakana iray tsy mampandroso ny sarimihetsika malagasy. Nitaky ny sin'ny rotsabola manokana avy amin'ny fanjakana ireo mpamokatra sarimihetsika ho fanatsarana ny kalitao. Ny andinindin'izay avy hatrany. Mbola faly mitsidika ny tokantrano indray tomboky lasy tomboky vavy amin'izao hariva izao ampanajana no hiara-bananao sy anasananao anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra KOLO TV hatramin'ny farany. Fetin'ny iray tsy vitsy tamin'ireo ray mpianakaviana no nahazo fanomezana avy amin'ny zanany androany anjatony no tonga teo amin'ny mpivarotra iray ao Analakely omaly na nisy finosana ny fanomezana omen'ny iray ny androany tsy voatery ho fanomezana hita maso ihany anefa teo ireo nanolotra tononkalo sy orkamamy ho an'ny iray ny fanatediny. Pour papa, j'ai trouvé 3 cailloux blancs, mais la plus jolie que j'aime tant, mais la plus jolie c'est pour papa. Papa chéri, mon bon ami, mon soleil même, je t'aime. Fanehoana fitiavana io ny votoaton'ny amboara-tononkalo natolotry ny akamaroan'ny zanaka ho an'ny dada androany. Tononkalo nianarana tany am-pianarana amin'ny ankapobeny. Tsy misaraka amin'ireny tononkalo ireny anefa ny marika hita maso, tsy voatery ho zavatra lafo vidy, ny foman'olotra no mameno azy ny fitenenana. Ina zao ny cadeau nomen'ilany dadanareo tany Juin tamin'izao fetiny daty zao? Collier, cravate, mbola voitady. Ina zao ty dadanareo? Gâteau, lettre kely de dessin. Fanomezana fahafapohan'ny dada matetika no kendrena amin'ny fanomezana omena azy. Ho an'ireo ray mpianakaviana sendranay androany, ny fananana zanaka manora aman-dreny no zava-dehibe indrindra ho azy ireo. Ny fitiavana n'le vady aman-janaka natolony ho anahy zany, izay ny zavatra ngeza be indrindra. Fahendrena dia mianatra tsara. Tsy manakana ny fianakaviana tsy hividy fanomezana ho an'ny dada nefa izany. Ireo kojakoja natokana ho an'ny lehilahy no tena be mpividy, ankoatry ny mofomamy fampizaran'ny fianakaviana. Tsara ny tsenan'ny famonosana fanomezana amin'ny ankapobeny. Nandeha zany ny famonosana cadeau tamin'ity fetin'ny ray ity tsy mitovy an'isa taona fa somary mba nihiratrihiratra kely. Tsy mitovy manko ny fête de père sy ny fête de mère. Fa rehefa fête de mère mandeha be dia rehefa fête de père ohatran'ny mangingina fa tamin'ity ohatran'ny mitovitovy ny mère sy ny père. Ny akanjo mafana dia ny gâteau dia ny kojakojan-dehilahy, ranomanitra, kravaty, bakiraro, slipy. Efa nahazo ny anjarany ireo reny tamin'ny fetin'ny ireny, tahaka izany ihany koa ireo ray androany. Amin'ny 20 Jona indray ny fetin'ny ankizy. Eo amin'ny lafiny fampianarana kosa indray tsy mbola tanteraka hatramin'izao ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny Repoblika Rajaonarimampianina eo amin'ny lafiny fampianarana ny fampanantenana izay mifototra amin'ny fandraisana ireo mpampianatra firamo isan'ny mpiasa-panjakana. Etsy ankilany anefa misy ihany koa ny fikamban'ireo mpampianatra eny amin'ny kolejy izay mitaky ny anaovana azy ireo lohalaharana raha toa ka misy izany fandraisana mpiasa-panjakana izany ireto farany izay efa nahavitan'ny fiofanana avy amin'ny fanjakana. Ery ny Rina Rabary. Mpampianatra firamo ihany reto lasa mpikambana ao amin'ny AECM na ny fikambanan'ireo mpampianatra ny kolejy eto Madagasikara ireto teo aloha, saingy natsoiny ny fanjakana hiofana ny taona 2024. Nampanantenaina izy ireo tamin'izany fa ho raisina isan'ny mpiasa-panjakana rehefa vita ny fiofanana. Raha 704 izy ireo manerana ny nosy, ny 295 amin'ireo ihany no efa voaray ho mpiasa-panjakana. Mangataka izy ireo arak'izany ny anaovana lohalaharana azy ireo rehefa misy fandraisana mpampianatra ho isan'ny mpiasa-panjakana. Zay zany tamin'ny 2011 no nivoaka tany amin'ny centre dia nampanantenana zay fa hoe ho raisina eo amin'ny sehatry ny fampianarana any amin'ny kolejy zany ao amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Hatramin'izao nefa n'izay zany dia mbola tsisy valiteny mahafa-po azonay hatramin'izao zany.
Tsy manaiky izany anefa ireo mpampianatra firamina toa atao filan-dratsy mahita izy ireo raha izany no tanteraka raha ny fanazavana izy ireo hatrany. Manodidina ny 7 toetra eo ny isan'ny mpampianatra manerana ny nosy. Ny antsasak'ireo anefa dia saiky mpampianatra firamina avokoa. Raha ny fanazavana azo avy amin'ny tompon'andraikitra iray ny taona 2024 dia tsy hisy afa-tsy mpampianatra firamina no hiasa eny anivon'ireny sekolim-panjakana ireny noho ny efa fahanteran'ireo mpampianatra mpiasa-panjakana. Manany amin'ny hoaviny anefa izy ireo no rehefa fampanantenana maro izay tsy mbola misy tanteraka hatramin'izao. Ohatra amin'izany ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena ny amin'ny andraisana azy ireo mpiasa-panjakana. Eo ihany koa ny fampianarana maimaimpoana ny zaza malagasy eny anivon'ireo sekolim-panjakana izay miteraka olana eo amin'ny ray aman-dreny sy ireo mpampianatra. Ny karaman'ireto farany izay miankina besaka amin'ny vola alohan'ny ray aman-dreny io aloha hatreto. Fa tsy hoe anjaran'le olona niofana zany no mibaiko fa zareo zany mahafantatra an'izay zareo amin'ny tompon'andraikitra ambony zany mahafantatra an'izay. Raha toa ka 570 isan-jaton'ny mpampianatra firamina no karamain'ny ray aman-dreny tamin'ny taona 2024, ankehitriny efa niakatra 70 isan-jato izany raha nitatitra avy amin'ny Cisco. Ny mpampianatra amin'ny ankapobeny anefa no miantoka ny iray apatelo ny fanabeazana. Anahoana no avin'ny taranaka malagasy raha toa ka tsy misy ny fijerena manokana azy ireo? Eo amin'ny pejy politika kosa indray mangataka ny anaovan'ny fahefana-panatanteraka fanambaram-pananana ny fiarahamonim-pirenena KMF KNOE. Tokony izy ireo no hanao izany voalohany ho fitaratra ho an'ireo androm-panjakana sasany isiany mangarahara eto Madagasikara ny isan'ny antony nahatonga ny fanonganam-panjakana ny fanisy teto amintsika ny tsy fisian'izany hatramin'izay raha ny fanazavana antoka ho an'ny fampandrosoana zany raha ny fanazavana avy eo anivon'ny KMF KNOE Foibe nandritry ny fankalazana ny 2020 taonany teny amin'ny boriboritany fahaen'ny fanampanazavana. Aminay zany dia tokony ho ampiarina le izy satria aza dononany fa raha ohatra ianao tsy misy eritreritra maloto tsisy antony tsy tokony anaovana an'izay ary matoa ianao niditra tamin'ireo le andraikitra samy hafa ireo dia efa fantatro mialoha ny fisian'io lalàna io ka heverina fa tsy tokony ho sakana le izy ary farany teo zao ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny mpikambanao dia nanao an'izany teo anivon'io androm-panjakana io ihany satria ao moa voalazan'ny lalàna ametrahana an'izay fanambaram-panana an'izay. Ho amafisina ny fampiarana lalana eto amintsika mba hisiany tantandalana ny fiara-miasa amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ny mponina no ahafana mantanteraka izany ampahany amin'ny lahateny nataon'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina ireo nandritry ny famindram-pahefana rososina teny Ivato ka eto Andriatsilavo. Lanonana roa lehibe no nitanterahana teny Ivato omaly. Famindram-pahefana ara-pibaikona na passation de commandement teo amin'ny tale général ny polisy pirenena teo aloha sy andriamam-pionina Jean Roland tale général VAOVAO. Teo ihany koa ny famindram-pahefana teo amin'ny tale général ny sekoly ambony ho an'ny fiofanana ao commissaire sy inspecteur de police teny an-toerana. Tonga nanatrika ny lalonana teny an-toerana ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina. Nandritra ny lahateny nataony no anela zany fa mila fiaraha-miasa ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana ho antoky ny fampandrosoana eto amintsika. Miara-mianaka isika rehetra fa tsy misy ny fampandrosoana raha tsy misy ny fandriampahalemana. Miara-manaiky koa anefa isika rehetra fa tsy ianareo rery no afaka anao fandriampahalemana fa tsy maintsy mifanolotanana ny rehetra, tsy maintsy mifanolotanana amin'ny tompon'andraikitra maro samihafa ianareo ary tsy maintsy mifanolotanana amin'ny vahoaka indrindra koa ianareo anatanterahana an'izany fandriampahalemana izany. Ny ady atao amin'ny kolikoly sy ny asan'ny Jolay ary ny fametrahana fitsipifehezan'ny polisy pirenena ireo no atao lahara-pahamehana manomboka izao. Eo ihany koa ny fampiarana ny lalàna momba ny zava-pisotro mahamamo sy ny zava-matomelona izay fototsy ny tsy fandriampahalemana eto amintsika. Ny ady amin'ny asan'ny Jolay fametrahana ny fitsipifehezana na ny disiplinina ary indrindra ny ady amin'ny kolikoly. Tsy miala amin'izay zany ny direktiva fa ny fomba natratrarana an'izay no misy stratégie vaovao indray ampiariko. Ahoana moa ny ahatonga an'ilay polisy hoe hanaraka disiplinina daholo. Ahoana moa mahatonga an'ilay polisy tsirairay mba tsy hanao an'izany kolikoly zany intsony. Ahoana moa ny ahafahana miady amin'ilay asan'ny Jolay. Inona no vokatra izany? Isan'ny mampimenimenina ny mponina ny jinjany kely alain'ny polisy eny antsefatsefany eny amin'izao fotoana izao.
Vaovao ny eto Andrenivohitra efa manomboka hitantaratra ny vokatry ny fanadiovana nataon'ny komina Antananarivo renivohitra na dia ireo faritra be mpandeha ihany aza aloha eto no tena voadio isan'izany ny lakan-dranon'Andriantany. Afaka iray volana mahery vao ho tapitra ny fetrandro nomen'ny komina nadiovana ny tanàna raha tsy aivina mandidina ny 500 tapitrisa ariary farafahakeliny no vola fanampiana avy amin'ireo malalatanana sy mpandraharaha voarain'ny komina Antananarivo renivohitra hanadiovana ny tanàna. Fanadina hoentin'ny Mikaela Ramarla. Efa nidiovina ity lakan-drano ity, efa madio raha ampitahina amin'ny loto hita tety, iray volana talohan'izao. Tsy hita ireo tsikafona ny savovona sy lotona netsina ny fikorian-drano. Tsy hita intsony ihany koa ireo tavoahangy sy tapakazo, ny sachet ary ny fakona ren'olona tao anatin'ity lakan-drano ity. Ho an'ny faritra teto amin'ny 67 hektara andalovan'ny lakan-dranon'Andriantany. Mankasitraka ny asa fanadiovana ny mponina manodidina. Le tsikafona ohatra mora maniry kely dia tokony mba mivezivezy miverinaingana ny komina manadio anazy. Inona tokony ataondra? Dia tokony miaro an'ilay izy mba hoe misy mba jerijerevana ilay izy hoe mba amin'ilay loton'ilay anona le olona le mba manarinarifako ohatr'izay. Na izany aza hita sahady fa tsy haritra ny fanadiovana ity na dia voafehy aza ny fitobahan'ny fako dia tsy voafehy ny fanaovan'ny olombelona maloto ety amin'ny manodidina. Tsy misy raha teo ny mpiambina ny lakan-drano mijanona ity. Mbola misy ireo mini manary fako sy maloto amin'ireny tatatra ireny noho ny alaviran'ny taba fanariam-pako sy ny tsy fampiny ny WC. Ny fitandrona fahadiovan-tanàna anay zany manana olona eo amin'ny 5 zay miasa eto amin'ity faritra anaty azo ity dia ireo 5 ireo misy mpitona fako, misy mpanadio dia misy manadio isa-paritra koa. Manana olona 2 zay isa-paritra, misy faritra 5 eto amin'ny fokotanana anaty azo. Ireo olona ireo miditra amin'ny 4 maraina. Dia eo amin'ny 4 maraina izy dia miravy eo amin'ny enina eo. Dia aorianan'izay indray ny mpitona fako. Ny zava-misy anefa toy ny vontsin-tavanandro ihany ny fanadiovana ary fisehoana ivelany. Tsy tonga hatrany amin'ny elakelan-trano izany fa ireo faritra hita maso no ny zahana mafy. Vokatra izany maloto be sy tsetsina tahaka ny eto amin'ny fokotany anaty azo isotry ny ety amin'ny fiarahamonina. Tsy mazava ny fomba piasa, ny hita maso ihany ve no ny fanarahana fa ampiasaina an'ireo volatra amin'ny 500 tapitrisa ariary avy amin'ny malala-tanana teto an-toerana entina manadio. Hatreto mbola taraiky ireo elakelan-trano izay tena ampiasain'ny mponina amin'ny andavanandro. Eo amin'ny pejin'ny kolontsaina kosa indray olana rabola no isan'ny sakana tsy mampandroso ny sarimihetsika malagasy mitakiny sy ny rosabola manokana avy amin'ny fanjakana ireo mpamokatra sarimihetsika ho fanatsarana ny kalitao na nitateraka fanana sarimihetsika ny avy eo anivon'ny IFF na iarivo film festival nanomezana loka ireo izay mendrika tamin'izany. Eny Irina Rabary. Efa afaka mitaha amin'ireo vokatra avy any ivelany ny vokatra malagasy raha ny nambara ny mpikarakara ity fifaninanana ity. Ny tsy fampiny ny vola hoenti-miasa no tena vato misakana lehibe ho azy ireo. Mangataka ny anampin'ny fanjakana azy ireo ireto mpamokatra sarimihetsika ireto araka izany. Tsy araka fantatsika fa nisy sarimihetsika malagasy be dia be zao ny fanakany andafy sy efa nahazo prix international. Raha tsy teny efa tsy tabataba zao na ataondre moradraona velo efa nahazo prix dia voaingana kely teo kosa ny isan'ny ady gasy ny lovana tenaina. Misy koa malagasy makany filmany amin'ny aina zany. Dia izay le tena hoe efa afaka mifanena tsara amin'ny any ivelany ny lametrazy malagasy. Efa manana fitaovana ika farana ny sasany amin'ireo trano mpamokatra sarimihetsika malagasy. Misy anefa ny fifanana tokony atao amin'ity sehatry ny famokarana sarimihetsika ity raha tiana ny hanatsara ny kalitaon'ny vokatra eto Madagasikara. Fifanana izay mbola tsy misy eto amintsika aloha hatreto. Ho an'ireo mpamokatra sasany efa ampy ho azy ireo ny traikefa hananany nandritra ny taona maro ny lonana tao anatin'ny sarimihetsika. Raha ny ana manokana aloha no fantatro satria ny ihany no fantatro dia efa ampy anangamba izay 10 taona nalaovana sinema sy ny kirakirana izay dia taona nazavako ny traikefa hoe ty ohatr'izao ty ohatr'izao. Efa misy anjatony ankehitriny ireo sarimihetsika malagasy saingy mbola vitsy amin'izy ireo no afaka mitaha amin'ireo any ivelany. Eo aloha ny firoboroboan'ireo mpivarotra osoka fa eo ihany koa ny toe-tsain'ny mpanjifa malagasy izay mividy ireny vokatra ireny ka tsy ahafahan'ireo mpamokatra malagasy mivoatra. Aim-panahy tarika ara-pilazantsara izay notarihin'ny Rakoto Davida Manjaka tao amin'ny tarika ambondrina teo aloha nivoaka amin'izao fotoan'izao ny rakikira voalohan'ny tarika nampitondraina ny lohateny hoe lalam-baovao ahitana hira 10 amin'ny gadona samihafa toy ny gasigasy hira noforoan'ny Manjaka avokoa fanampanazavana.
Ny mampiavaka anay aloha zany dia izay vehivavy daholo fotsiny, izany hoe misy cœur ihany le izy a, fa ao anatiny ihany koa misy hira ao anatin'le album zany a, mihira tsirairay ireo le ankizy mpihira lead vocal ireo zany, tsy miankina amin'ny fiangonana fa manao ny asa fitoriana amin'ny filazantsara. Eo amin'ny pejy fanatanjahantena kosa indray ho tanterana ny zoma 20 hatramin'ny alahady 12 jona ho avy izao any Antsirabe ny rally Jamy 20 andian'ny fahavalo miaraka amin'ny club Asak mifandrinan-dalana amin'izany ihany koa ny deuxième manche amin'ny championnat de Madagascar amin'ity taona 2024 ity. Vonona ny ekipa Boum Bertin hiaro ny anaram-boninahitra amin'ny fitazonana vonjimaika ny larana voalohany. Fanampanazavana. Mampiavaka an'ity rally Jamy 20 ity zany a dia misy podium any Antsirabe ary misy koa ny écran géant zany a izay atao andrenivohitra vakina karatra zany. Misy koa zany ny super spécial izay noman'ny jama hoe mba ahafahana manome sy mampiaina kokoa misy kokoa ny rally ho an'ny olona eo an-tanàna zany a izay mety tsy afaka hijery ny spécial any amin'ny reny toerana izay anaovana ny spécial ireny. Zay ny tena hoe misy zany le super spécial eo amin'ny hippodrome ny Antsirabe ambadiky ny station Jovena akaiky ny stationnement taxi brosy, izay teneniko hoe anaovana antsoavo anareo mpakafy mpanaraka ary mity an'izany rally zany mba ho tonga maro aza eritreretina fotsiny hoe izahay mpifaninana avy aty Antananarivo no akamarony no andeha anao sy hijery zany fa nomena manokana zany ho an'ny Antsirabe iray manontolo na ny vakina karatra mihitsy satria ny spécial moa zany mandalo an'ireny commune ny ambanivohitra ireny fa ny aty andrenivohitra le super spécial ihany. Etsy andaniny zany ny jama tsy menatra mihitsy ny jama ary mbola nitohiziny le izy mbola nafaly ny commune rehetra izay nylalovana zany hoe nanao asa social kely izy nanome zavatra kely ho an'ireny commune ireny mba ahafahan'ireny commune ireny mampifalifaly sy ny omponina manodidina miaraka aminy fisaorana ho an'ny vakina karatra iray manontolo ho atomboko zany aty amin'ny ataoko hoe faritany taloha moa ny territoire zany amin'izao fotoana izao ny région ny district ny commune ary indrindra ireo malala-tanana rehetra ao Antsirabe, ny groupe Karmali, ny hôtel de terme Antsirabe, ny société extra zany izay nanampy amin'ny fanampahan-dalana, dia misy entreprise mampanofa matériel zay BTP ny anao ny karakara ny super spécial izay teneniko tsara hoe aoka ny filazana izany anentanana antsika rehetrarehetra sady anehoana sady ny fisaorana amin'ny ankapobeny. Fa endrika anankiray hoe hijoroan'ny team Bertin eto zao dia ny équipage Boum Bertin zany vonona izay ny hiaro ny izay anaram-boninahitra zay satria izay moa zany raha hoe tonga ka mandray anjara foana amin'ny rally izay misy eto Madagasikara dia mba miezaka izay ny mivize ny championnat de Madagasikara zany raha izay. Faharoa manana tombon-dahiny kely zany zao zay tamin'ny nahazahoana ny rally total teo dia ezaka izay ny azona zany fitarihana vonjimaika ny anaram-boninahitra eto Madagasikara zay. Fa ny amboaram-boninahitra tamin'ny herintaona moa zay nataoko hoe ny équipage Boum Bertin nahazo azy dia mihinso-panantena zay fa mbola tena tsy maintsy ataonay izay iarovana an'izay ny fiarakodia vonona soma tsara, ny fanomanana ara-dalàna tsara, na ny condition physique zany na ny mécanique. Zao koa sika dia hiditra amin'ireo vaovao nisongadina nandritra ny herinandro iny ka ny amin'ny lafiny politika nanomboantsika izany fanondranana andramena ny raharaha any atsimo ary ny karaman'ny mpikambana eo amin'ny fitondram-panjakana no isanna vohitry ny filoham-pirenena teo ampatongavana avy any amin'ny diny tany Israela teny Ivato. Teo ihany koa nidian'ny filoha sy ny komisera avy amin'ny vondrona Europeana tany Morondava. Mandidina ny 5,400 bolabola ireo badeur sy tratra tany ivelany hatramin'ny fiandohan'ity taona ity raha tambatra. Isan'izany ireo tratra tany Kenya, Sri Lanka ary Singapour amina miliara dolara. Ny tombam-bidin'izy ireo sandaina 5,400 dolara ny vidin'ny iray taonina araka amin'ny fanadina natao ny volana Desambra sy Janoary ary Febroary no nivoahany ireo andramena ireo niala teto Madagasikara ary nandritry ny volana May sy ny fiandohan'ny volana Jona teo no nahatratrarana izany. Vokatry ny fiara-miasan'ny fanjakana malagasy sy ny Interpol ireny ho ny filoham-pirenena androany maraina. Izany hoe fa vokatry ny ezaka atao ny fahatrarana azy ireny ankehitriny. Na mandeha eto arana izy
misy any zay tratra any velany ka tsara ny marina zavatra zay ahoana naovana azy rehefa avy eo ny anaovana azy misy ngamba safidy anankiroa zay azo atao le izy na hoaverina aty Madagasikara le izy zay miverina fa hoe tsotra mety tsara nefa misy vidiny somary lafolafo ihany zay zavatra zay eo ampandaminana zay zany zay am'izao fotoana zao na ny faharoa ny sosokevitra dia ny hoe maninona mora tonga dia ny toerana misy azy no anaovana antso anaovana appel d'offre izy dia anina midy am'izay fotoana zay tsy misy le sarany. Arak'izany ny fivarotana ireo azy ireo hivadika vola no imasoa ny fanjakana ankehitriny. Tsy nisy resaka kosa androany ny hoe iza no tompon'antoka amin'izy ireny, ho saziana sa enjehana na tsia, na hoe aiza ho aiza ny fanatediana olona firy no efa enjehina. Fantatra ihany koa etsy ankilan'izay fa fampiasana hery amin'ny endriny hafa ny zava-mitranga ny atsimo izay nahafaty olona hatrany amin'ny 10 noho ny asan-dahalo ka tsy andefitra ny fanjakana. Tsy hiandry ny fifampiresahana eo amin'ny samy malagasy sy ny hetsika atao ho ny filoham-pirenena. Ny zavatra tsy maintsy atao izany adefitra amin'ny samy malagasy hitadiavana ny sy ny fandriampahalemana eto Madagasikara zany. Ka dia ho atao zay zavatra zay fa eo an-daniny kosa dia ampitandrina isika fa raha misy mitady ny ampiasa hery amin'ny fanaovana zany asa ratsy izany fitondram-panjakana kosa tsy maintsy mandraikiny eo amin'izay. Ankoatry ny asan-dahalo dia tsy maintsy alamina ihany koa ny disadisan'ireo tanàna mifanakaiky samihafa. Mijanona ho resabe hatrany ankehitriny ny tambon-karaman'ireo miaramila arivo latsaka ampandritany any an-toerana mandritry ny 30 andro. Momba io resaka tambon-karama sy tombon-tsoa samihafa io, mahakasika ireo mpiasam-panjakana sy solombavam-bahoaka tsy manana olana ny amin'ny amoahana izany ho mangarahara ny filoham-pirenena. Ngamba tsy dia marina loatra fa itsika ny teninao teo manao hoe tsy dia misy mangarahara loatra, tena mangarahara daholo ny karaman'ny mpiasam-panjakana hatramin'ny karaman'ny filoham-pirenena hatramin'ny karaman'ny mpiasa azo jerena daholo zany satria misy didy aman-dalàna mahakasika an'izany. Ary raha mikasika manokana ny solombavam-bahoaka izay lazainao teo dia misy degré am-panjakana izay mamaritra an'izany dia azo atao tsara mahafantatra hoe ohatrinona no raisiny lehibe dia afaka mampitahy isika zany hoe manahoana ny karaman'ny antokona olona etsy oharina amin'ny antokony olona ao. Raha tsy hivina, nisy ireo solombavam-bahoaka no tezitra tamin'ny mpanao gazety rehefa noresana ny ampahan'ny tombontsoan'izy ireo. Tsy azo lavina ihany koa anefa fa sarotra ny mahazo ny degré mamaritra ny karama sy ny tombontsoan'ireo rehetra voalazan'ny filoham-pirenena ireo. Malona ny fiainam-pirenena ankehitriny sy ny zon'ny vahoaka mandoetra, andrasana fatratra ny mangarahara, na io momba ny arena toy ny bois de rose, na io momba ireo volam-bahoaka samihafa tantanin'ny fanjakana. Fanamboaran-dalana, isan'ny laram-pahamena amin'ny fitondrana ara-jonary mampianina. Lalam-pirenena maro no vatsian'ny vondrona Eoropeanina vola, isan'izany ny asa natomboka sy efa mitohy amoron-dava izay nojereny ny komisera Eoropeanina niaraka tamin'ny filoham-pirenena omaly. Lalam-pirenena karazany 7 raha kely indrindra no amboarina ho ny filoha ka isan'izany lalam-pirenena 720 dia nanontaniany ny mpanao gazety. Ny azoko antoko, azoko lazaina dia efa betsaka ny famatsim-bola izay misy amin'izao fotoana izao hamatsiana andreny foto-drafitrasa maro samihafa ireny. Misy nefa ny atao hoe priorité na ny laram-pahamehana izay tsy maintsy apetraka amin'izy ireny misy tetim-panorona ihany koa izay apetraka amin'izy ireny. Ny anisany anankiray izay niteneniko izao dia ny hoe tsy ny hanao lalana 10 kilometatra akory no zava-dehibe fa aloha manao lalana 100 kilometatra folo any amin'ny toerana izay mamokatra. Novalian'ny filoham-pirenena era-jonary mampianina ireo notsokajiny ho mpanakiana azy nandritra ity fandalovan'ny taty amoron-dava ity. Isan'ny nanontaniany mpanao gazety azy ihany koa ny momba ny VAOVAO notanteriny RFI mahakasika ny votoatiny dia ny délégation malagasy tany Israely sy ny ilazany délégation malagasy momba ny fisian'ny velaran-tany 12 tapitrisa hektara azo volena. Tsy nisy fifampivarotana tany natao tany Israely raha ny fanazavany. Iza no sahanao an'izany? Tsika ke mba makalesona amin'ny tantara sy amin'ny lasa ihany. Zany ny nanaratsy sy nanimba ny fitorana sasany za dia milaza amintsika fa tsika tsy varotra tanindrazana na oviana satria fatatsika fa zava-dehibe loatra amin'ny malagasy zany tanindrazana zany. Fa izao ny ilazana an'izany tsy midika akory hoe tsy manana velaran-tanytsika zay azontsika malagasy trandrahana.
azo etsotsika mpamatsy vola trandrahana fa raha izany no lazaina hoe mivarotra tanindrazana zavatra hafa zany zavatra zany. Atserovana ny rarata EU tamin'ny taona 2024 izay isan'ny nampiongana ny fitondrana ravalomanana ity resaka tany 12 tapitrisa hektara ity. Entitra ny teny filoham-pirenena fa tsy amerina ny fahadisoa ny fitondrana teo aloha ny fitondrany. Manoloana ny fiainam-pirenena ankehitriny, maro no iandrasana fihetsika entitra tahaka izany avy amin'ny mpitondra. Isan'izany ny ady amin'ny kolikoly izay mahakasika olom-boafidy, mpiasan'ny fitsarana hatramin'ny mpiasa-panjakana ambony samihafa. Dia izay ihany koa tomboky lasy tomboky vavy no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity hariva ity. Isaorana ianao niaraka taminay hatramin'ny farany. Manome fotoananao indray raha ampitso amin'ny fitora sisa no anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy, amin'ny valora sasany kosa ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay. Veloma tompoko.